Marina mofana misy aza izay etsika fitokonana izay tanterahany syndika ny mpandrarany fonja izay de mbola mitohy ny fandraisana ny sakafo ny voafonja mbola azo atao ihany koa ny mamangy ny voafonja. Nitsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny tsy androany ity kosa ny vaomiera hanao fanadihadiana enina eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita Hisana ny fanadihadiana momba ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena mofa ity vaomiera ity toy ny raharaha andramena na koa ny raharaha tsy fandriam-pahalemana any Atsimo. Nampahafantarina mpahibe masoandro maraina tetsy amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita tetsy Anosy ireo filohan'ny vaomiera hanao fanadihadiana miisa enina. Araka izany dia lany filohan'ny vaomiera nadiady momba ny raharaha andramena andriamatoa Henri le Cacheur, andriamatoa Naivra Olodiana no Hisana ny resaka aditany, andriamatoa Fanatera Longin no Hisana ny raharaha ny Atsimo, andriamatoa Cyril Rasambizafy no hitarika amin'ny fanadihadiana ny raharaha Nadine Ramarsan, andriamatoa Patrick Ratsimbason no Hisana ny raharaha fahaditseranana ao Tomasina, ary andriamatoa Bettina Bruno no Hisana ny fanadihadiana momba ny harena kibon-tany. Andriamatoa Ramarsan kosa ny voafidy ho mpandrindra ireto vaomiera enina ireto, miandratra fanomezan-tanana sy fiara-miasa feno amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny, indrindra ny avy amin'ny fahefana tanteraka ireto vaomiera enina ireto izay tonga dia hanao ny asany avy hatrany. Matoky kosa fa hisy fiara-miasa amin'ny fahefana tanteraka izany amin'ny gouvernemanta satria raha andaikitry ny CST tanteraka moa ny fanaraha-maso dikan'izany ny contrôle dikan'izay indrindra ny fanadihadiana io kanefa kosa misy anjara zay ny fiaraha-miasa ny androm-panjakana misy anjara amin'ny gouvernemanta kosa no manome ny hoentimanana anaovana an'izany fanadihadiana zany republikitsika tsy adino zany ka misy fifandrindrana amin'izany republika izany misy fifandrindrana azy ka matoky fa zay mba amoraina sy jerena miara-miasa zany zay iantso moa zay ny gouvernemanta zay tandrifiny membre gouvernemanta zay tandrifiny mba era-miasa andrafitra faran'izay aingana ny hoentimanana amin'io fanadihadiana. Amin'ny zoma ho avy izao dia natateraka valan-dresaka ho am-mpanao gazety ireto lehibe ana vaomiera misana amin'ny fanadihadiana eo anivon'ny parlemanta ireto, amelabelan'izy ireo ny andraikitra izay hosahaniny.